Taorian'ny fisafona ireo andiatafika sy ny mpandray anjara rehetra nataony lehibe ny faritra Atsimo andrefana sy ireo jeneraly komandin'ny faritany miaramila fahadimy sy ny komandin'ny zandarmaria pirenena eto Toliara dia niroso tamin'ny matso lehibe ka ny avy ao amin'ny folo alin-dahy no nisantatra izany, nahitana ny tafika, ny zandary ary ny polisy miaraka amin'ireo fitaovana izay ampiasainy. Nandray anjara mavitrika ihany koa ireo hery-velona nahitana ny fikambanana samihafa, fikambanany tanora, ny ara-pinoana, ny ara-drazana, ny mpanao fanatanjahantena, ny sekoly samihafa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny 20 Jiona maraina kosa no nosalorana mari-boninahitra ireo 7 mianadahy mianaka nahazo izany tao amin'ny kianja mitafo Toliara Centre ka ny teo amin'ny ordre national 2 nasandratra ho grand officier, 2 commandeur, 3 officier, 7 chevalier. Teo amin'ny ordre de mérite kosa 2 nahazo ny chevalier, 2 hafa kosa nahazo ny médaille de travail.